Antsoina hoe Cheveninina Alumni Forum izy io. Ny titre ny amin'ny teny anglisy no resako hoe UK Madagascar 200 years of relationship, what has been done and what's next. Ao anatin'io hetsika io zay dia hikarakara fampisehoana anankiroa. Fampisehoana ny ray dia conférence ny anankiray en Carleton izy io no tanterahana amin'ny fito amby roapolo ny volana septambra zao zany hoe milakamisy zao zany. Dia eo ivelany ao anatin'ny conférence ny Carleton misy hoe hidebattre ny thématique anankitelo zay ao anatin'ilay izy dia anasana ny mpitarika rehetra eto Madagasikara izy io dia anasana ihany koa ny mpitarika britanika izay mandray anjara amin'ny fampandrosoana Madagasikara eto an-toerana, dia ary koa olona manana ny anjarany sy ny manana ny toerany amin'ny fanabeazana avy any amin'ny université any Cambridge. Ao ivelany koa zay izay anasana ny rehetrarehetra dia eo amin'ny olona Carleton ihany dia anao fampisehoana zay mikasika ny vatsim-pianarana Chevenin na ilay hoe Chevenin scholarship. Izy tao be da be ao ahafahanay mamaly ny fanontanianareo rehetrarehetra izay liana natrika an'ilay izy dia tongavy nareo fa voninao zay amaly ny fanontanianareo rehetrarehetra ampafantatra anareo an'ilay vatsim-pianarana ary tsy vatsim-pianarana ihany fa ampafantatra anareo ihany koa zany antsoina hoe kolotsaina britanika zany hoe ohatry ny ahoana ny kolotsaina britanika, izy sakafo momba ny sakafony zareo britanika aby asehonay kely anareo ao fa tongava zay olona rehetrarehetra mahatsapa tena fa mpitarika efa nanana expérience tamina leadership zany tia tongavana amin'io dia tongava manatrika fa vonina andray anareo tsara zay vonina maly ny fanontanianareo dia mba hitombo ny mpianatra eto Madagasikara andeha andranto fianarana ny Angleterre hampitombo ny fahalalana sy ny leadership eto amintsika Madagasikara ampandrosoana an'ity firenentsika ity dia ny ilayntsika zany.